Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity. Alohan'ny dirantsika amin'izany nefa dia vavaka isika. Riranay tsara indrisan-danitra mbola velom-pisaoranao izahay ny fotoana izay omenao anay io fa ny mandinika ny teninao. Saotranay ihany koa izay mitaonanay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny angalahanay hery ao anatin'izany. Gataka aminao izahay mba hiasanao ny ato fananay tsirairay avy ka tantsaka izahay. Tsy ary mandrakariva ihany koa ny fitiavana izay avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ilay mpisorona bentsika. Izay nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana dia nahatonga azy ho afaka hanao fanelanelana ho antsika any an-danitra. Ilay tompontsika nitsangana tamin'ny maty ihany koa no mpisorona bentsika lehibe, manome antsika an'izay rehetra ilaina mba hahavoavonjy sy hiainantsika mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Voalaza amin'ny Hebreo 4:15 fa nalay mpanata amin'ny zavatra rehetra tahaka antsika hozy izy Jesosy kanefa tsy nanana ota. Ary ampiany ihany koa hoe koa aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra dia izao: asehon'i Jesosy antsika izao tontolo izao, voatafy ihany koa amin'ny fahamarinana, voavonjy ny fahafatesana ary voavitry ny rany. Izay rehetra tokony anjarantsika no zakainy. Tsy misy fanameloana noho ny fahotantsika lasa ao amin'ny Kristy, foana ny fahalementsika ao amin'ny Kristy, ary noho ny fanelanelana mahomby ataony ho antsika da tsy eo ambanin'ny vahony fahotana intsony ny fiainantsika, mivaha ireo fatorana izay mangeja antsika ary afaka isika. Rehefa vita ilay sorona lehibe dia niakatra ho any amin'ny avo Kristy ary nilaviny ny fiangofan'ny anjely mandra-panehoany an'ilay fangatahana hoe tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy. Tamin'izay dia tonga ny valy nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianany iray, mitafitafy fitiavana sy hery tsy hailazaina, nanao hoe aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankoaka eo anatrehany. Tsy nisy pentina na tafajanona natao amin'ny Kristy, tapitra hatreo ny fampietrena azy, feno ny sorona nataony dia nomena anarana ambonin'ny anarana rehetra izy. Irian'i Jesosy ambonin'ny zavatra rehetra ny arahantsika aminy any an-danitra, ny hamonjy antsika no faniriany fony sy antony nahafatesany ary hanaovany fanelanelanana. Inona ary no ilainao manokana eo amin'ny fiainanao? Lazao amin'i Jesosy izany, mitondra fampahirezana eo amin'izay misy alahelo izy, fiadanana no entiny eo amin'izay misy tahotra ary mitondra famelan-keloka tokoa izy eo amin'izay misy fanameloana, ary ihany koa hery eo amin'izay misy fahalemena. Noho izany dia aza misalasala manantona azy, izy izay efa namonjy ianao tamin'ny fahafatesana
no te-hanome anao ihany koa ilay satroboninahitra ny fiainana izay efa omaniny ho anao any an-danitra. Amen. Vavaka isika. Ianay tsara indrezan-danitra mbola misaotra anao izahay no ny amin'ny izany teninao izany. Misaotra any amin'ny fitiavanao, misaotra Tompo fa ianao tokoa ilay mpisorona benay ka tsy hisy atahoranay ny amin'ny ho avy satria efa voaomana ho anay tokoa ny toerana misy anay any amin'ny ilay lanitra vaovao sy ilay tany vaovao. Mangataka aminao izahay mba hampitoerana ho anay mandrakariva amin'ny lalana tsara ary koa mba hifaharanay ny amin'ny ratsy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.